amin'ny akavanandalana iny zany zao a tsy antsony zany ny lalantsika fa misy accueil zany a mena toromarika ny accueil zany a de manaraka tsara an'le accueil fotsiny tsika fa tsy mitsofoka eo tsony zany ny lalana fa somary mandroso kely eo aloha zany hoe tsy mitsofoka amin'ny couloir voalohany iny fa somary mora mandroso kely de ery aloha ery amin'ny fidirana fiara ery zany a eny ianao no mivily a de fa misy lalana atory manokana mihitsy zany eo anatin'izay a andehanantsika rehetra fa noho le tsy fantatra na fizantoetra zay mihitsy nilazantsika azy a de sakanandrareo le lalana aty am'ilay le misy pompe io zany de zareo moa mitazana hoe vitandrareo hoe sa tsy vita fa ndao tsy omena lalana de vita eo isaorana an'Andriamanitra aloha zany ny fomba an'Andriamanitra sy ny fanampian'Andriamanitra de isaorana manokana ihany koa isika rehetra zay niara-ny asa teny a Betlema Anjoda teny a nanomboka omaly fakomaly be de be ny asa teny a nanamboatra n'iny lalana iny a de tena hoe ny tompo hitantsika tsirairay avy zay niara-ny asa teny de eo ihany koa isika rehetra nanohana sy nanampy a ara-bola na ara-pitaovana na ara-tsakafo a de isaorana daholo isika rehetra ao anatin'izany fa azo andehanana aloha zany mamaky an'iny Betlema Anjoda iny de teo moa ny nagagan'ny olona rehetra ahoana koa tao navita lalana tampotampoka teo ry zareo a de isaorana an'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany zavatra tsy maintsy misy fotsiny a de zao rehefa andeha hivavaka zany tsika raha-pitso sabata de tonga de ataoko resaka mahitsy a aza manao kiraro fa manaova kapa le hitanao le kapa le fetina amin'ny andro avorany reny tsy le kapa le mafritika fotaka reny koa fa tsy haiko zay kapa misy ao aminao fotsiny anaovany mba manao kiraro ihany ianao zany a miala any a de rehefa hiditra eo am'le fidirana ny hidina amin'ny Betlema de afaka manala kiraro am'izay ianao satria somary mamotapotaka kely aloha zany eo am'le fidirana voalohany zay tsika vao mahazo an'le lalana vao namboarina zavatra misy zany fa tsy ataontsika sakana zany rehetrarehetra zany a io zany no jerevan'Andriamanitra atsika hoe atraizany tena fijorontsika raha ohatran'ny endry makabeo fahiny hoe nendrareo mitsokany anaty lagoroty ihany no mivavaka tena hoe mivavaka ao anaty tebiteby so de isy amono ato so de isy isambotra ato fa ny atsika zany resaka fotaka zany ny olana de tsy hoe kory ianao rery ny andeha amin'io fotaka io fa tsika rehetra miaraka mandeha ambonin'io fotaka io avokoa raha manana botte de pluie moa zany ianao tsy maninona mihitsy a tonga de iny no anaovanao zany a de iny no entinao mandeha makany fa rehefa hiditra am-piangonana de esorina satria niakatra ny rano fa esorina an'Andriamanitra aloha tsy divitra ny rano Betlema fa ny faritra manodidina fotsiny tratra ny rano a de isika rehetra zany miezaka fotsiny ao anatin'izany rehetrarehetra izany a raha mety zany de aleo tsy manao kiraro be fa mba kapa afaka esorina no anaovana kapakapa tsotsotra nefa tsy manala baraka anao ihany koa mba mifanaraka amin'ny akanjonao a de miomana ny am'izay zany tsika rehetrarehetra manaraka tsara ny toromarika fotsiny rehefa tonga eny raha ohatra moa zany ka amin'ity sabata ity a de afaka ohatra hoe manao akanjo tsy fotsy aloha ianao zany miala ny an-trano ohatra hiarovantsika amin'ity sabata ity fotsy satria mamotaka ny lalana de rehefa tonga e Betlema ianao zany de manao akanjo fotsy am'izay fa tsy maninona fa atao akanjo lava tsara daholo nefa ny akanjo anaovana rehefa miala avy any an-trano fa tsy akanjo fohy kely sanatr'izany fa akanjo lava satria mamotaka eo am'lay le lalana voamiditra hitanareo misy fijanonan'ny fiaran'ny mpaminany Jehova sy fijanonan'le camion be de be eo somary mamotapotaka kely eo a fa rehefa miditra am'le lalana mandeha makany Betlema iny de tsisy atahorana fa afaka mandeha normal tsara mihitsy zany tsika rehetra ao anatin'izay rehetrarehetra zay de ny toromarika manaraka ato amin'ny M zany a tsika rehetrarehetra mihitsy moa zany ny tena tsara zany a indrindrandrindra ny M zany a mitondra maina tsara ny taninareo ao a fa rehefa le ny atahorana fotsiny hoe rehefa be de be le olona manitsakitsaka manao hitsakitsao satana de so de miakatra tamika le ando a de mitondra sase kely ianao zany ohatra raha manana sase kely a na le sase ana 500 reny raha tsy maninona na le 5000 reny de asina kely anetraka lafika ianao zany de am'izay fotoan'izay mba tsy voahelingelina ny fifatoanao am'lay fivavahana izany azadiny mitondra elo a rehefa eny andalina satria mety ho avy tamika ny orana ndraindray rehefa mody a fa ny ao anaty fiangonana tsisy atahorana fa maina tsara daholo zany ny ao anatin'ny fiangonana eny Betlema Anjoda izany zay ny toromarika ho atsika rehetra andeha hivavaka indrindrandrindra itsika olom-baovao azadiny mitondra lafika rehefa mandeha mivavaka satria isika tsy mbola manana trano hoe trano tsara be a fa angara ny tranontsika toerana totofana moa zany io toerana io a de mila mampiasa lafika ianao zany rehefa andeha hivavaka eny
am'izay ianao tsy misy miteny tsonina ohatr' zany fa tonga de efa mahafantatra zany ianao mandre eto amin'ny onjam-peo a de mitondra lafika kely ianao zany a rehefa tonga iny Betlehem anjoda de mitondra sase ihany koa asio sase tsara izy moa zany efa kapa no entina de nahavy ara zany orana tsy maninoniny fa tsara ihany zany mitondra sase a de atao anaty sase le kapanao a rehefa esorina ilohan'ny hiditra ao am-piangonana iny zany de atao anaty sase ny kapa de apetraka tsara eo amin'ny toerana azo antoka tsara efa misy mpanara-maso moa reny kapatsika ireny zany tena apetraka mihitsy zay tsara mihitsy ary tena tsy maintsy mitondra sase daholo isika rehetra anaromana ny kapatsika izany na ny kirarotsika izany mba ho fantatro mazava tsara hoe tiany ianao a de am'izay koa tsenan'ny orana rehefa avy zany ny orana atsika moa zany mbola io andalan'ny fivoarana ny amin'io toerana iny Betlehem anjoda io a farany sarotry de tonga de avita tramo be sy ohatr' zany fa mbola mandeha tsy kelikely satria tsika tsy mbola hoe fiangonana matanjaka be ohatry ny ahoana akory ka hoe tonga de avita manao trano tamitamiko eo fa tsika de mandeha kely ananantsika io zany no tsika miasa tsy kelikely arak'izay programan'Andriamanitra io zany fa araka ny tenen'ny Paoly Apôstoly teo hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay papahery ekeko fa mety misy amintsika manana ny maizy atsika misy amintsika manam-boninahitra misy amintsika mety manam-bola fa zay ny zava-misy aloha zany ny sabata zao a de asio eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe tsy miaingitraingitra any am'zany ianao na hoe za manandratra manana ny maizy anahy de tokony mba ohatrany any an-tranoko ihany tsy izay fa rehefa eo anatrehan'Andriamanitra isika de mahay ny zavatra rehetra na any an-trano ihany koa ary ianao mahay ny zavatra rehetra eny amin'ny fiarahamonina ianao mila mahay ny zavatra rehetra mila mahay misadapta zany no ilazana azy ny amin'ny zavatra mitranga rehetrarehetra hoe de ainao ny miaina am'zany a hita foana ianao hoe mpanompon'Andriamanitra ary manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana ao anatin'izay zavatra mitranga rehetrarehetra ka zay no ampaherezako atsika sorona an'Andriamanitra ra zany a vita soma tsara ihany ny fikarakarana ny Betlehem anjoda aloha zany a de voninahitra ao an'Andriamanitra anatin'izany rehetrarehetra izany fa ny fahasamia zany miomana atsika rehetra ao anatin'izay sa ahoana ny hevitra hoe amin'ka Timoty Ie, ny am'izay rehetra zay aloha zany fa ampy tsara ny amin'ny fanazavana sy ny fanentanana ny am'izay sabata ny rahampitso zay indrindraindrindra ny fampianarana zay nentina atao anatin'ny baiboly teo hoe mahay ny zavatra rehetra maro tokoa ny olona amin'izao andro somary hoe miova zany miova amin'ny mahazatra moa zany hoe satria eo ny isan'andro san'andro zay mahazatra antsika de hoe maina tsara ny Betlehem anjoda milamina tsara tsy misy fotapotaka zany nefa amin'ity rahampitso ity mbola tsy fantatra zany satria ny andro a de mbola somary manjombona de tsy maintsy mahay miaina amin'ny toerana maro ihany koa zany tsika ary mahay miaina amin'ny toerana tahaka an'ireny satria tahaka ny zanak'Israely ihany io a nentina tany amin'ny tany maina de avy eo nentina tany amin'ny tany somary mosary de be de be ny lalina ny lalovana de izao lalina lalovantsika zao ihany koa mety karazana fizahantsoetra hoe manahoana ny toe-potsika tsirairay avy a rehefa tojo ny zavatra tahaka an'izao de tongava rahampitso zany satria eo amin'io rahampitso io zany nentina andresena lahatra an'Andriamanitra hoe tena mitandrina ny didin'Andriamanitra marina ianao a ary tsy miankina amin'ny toetrandro ihany koa zavatra mahafinaritra be am'ka Timoty de ny toetran'ny Israely fahiny rehefa nentin'Andriamanitra de ny zanak'Israely tsy mibatabata trano tsy hoe nitondra trano vato nandenderaka ny tany efitra sy ny karazany fa lay kely zany no entina zany hoe manangana tente zany a ohatran'ireny tente kely tsika reny fa ny tsika reny raha mbola mivoatra fa